La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Labelcom, impression. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano, ni Vaovao. Labelcom, la référence en impression numérique. Arofnat, miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV, manoltra anao ny fampalalamba vaovao. Safidy tsara indrindra. Niona sy nitafa tamin'ny vahoakan'arivo mamy tamin'ity androany ity ny foloan'ny teteza mita teo aloha andro rajoelina. Fotoana izay nanambaran'ireo vahoakan'ny olana manjady amin'izy ireo. Fanontelo tamin'ny omaly no nanaovan'ny filoham-pirenena lanonana fanomboana asa ny lalam-pirenena 5A izay mampitoana ambilobe sy voemara. Isan'ireo lalam-pirenena nanaovan'ny filoha rajonary mampianina fampanantenana tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024 ovy tena ao anatin'ny fotoana fohy. Natateraka atrikasa mahakasika ny ODD ny ao anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fampanarana asa. Entina ampiroboroboana ny fampianarana teknika fa eo ihany koa ny ampandraisana andraikitra ny mpianatra manoloana ny fampandrosoana maharitra. Asa miavaka iray indray no entina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Asa fanamboarana vitrine izany. Ny antsipriny izay entina aminao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena 720 no maty. Mahery ny 5 sy 1 hetsiny tsy manan-kelovana vokatry ny todradrano tao Inde. Filazana loza miloko mena avokoa moa ny distrika rehetra any an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Ankafalena indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsy dia nentokatrano amin'ny ity alina ity. Fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao ary amin'ny ity alina ity dia niona sy nitafa tamin'ny vahoakan'arivo mamy tamin'ity androany ity ny filohan'ny teteza mita teo aloha andro rajoelina. Fotoana izay nanambaran'ireo vahoakan'ny olana manjady amin'izy ireo. Fanadina olona saina. Rehefa ny andry antaonany maro ny fitsidian'ny filohan'ny teteza mita teo aloha andro rajoelina ireo vahoaka amin'ny komuna Rivonimamy faritra Itasy. Tonga namaly zany antso zany andro rajoelina ka tonga tany an-toerana tamin'ity androany ity niaona tamin'izy ireo. Tamin'izany no nienony ny olana iainan'ireo vahoaka amin'ny andavanandro. Manana zanaka maro ary bebe Florana anarako mba tiako mba ahita asa fa tirendre fotony mba ananasa tona famolina loatra ireo ina loatra raky bengium dika karisiny taona fambolena vokatra dranjakany be voly ka omina eo ambomanga de be ny bomanga be ny votabia be koa ny ovy sy ny mikataka rehetra manontolo ratsy ny lalana amitsara president ny rano dia anisan'ny problème na Rivomamy na dia eto amin'ity renivohitra ity aza indray matofolo dia olana ny rano satria tsy maharitra paraviny andro tsy dia tena rano fisotro madio ihany koa. Olanao anay ny fomba hidiranay eny amin'ny université satria be dia be ilay pitsopitsony zavatra rana ny vola be loatra ilay kolikoly hidirana eny amin'ilay université dia manjary lasa rehefa tsy manam-bola zany ianao dia mijanona fotsiny amin'izao. Ho avy ny fotoana hoy ny mpamorona ny UEM hitondrany ny vahaolana momba ireo olana mianjady amin'ny vahoaka eny fotony. Satria namtranga niny godona niny kitranga tsy misy olona afaka anakanatsika tsy iona ka tonga manoloana anareo anontitravaka ve fanambola velona le kamarony malagasy mahantra fadiranovana tsy anasa mitady vahaolana zay ny mahatonga ana mijo ankehitriny hoe anolo tena ho amin'ny firenena mba hitondra vahaolana maharitra. Zana totongeto androany
mbola tsy fahampelezan-kevitra zao fa tonga eto andro any mba te hieny ny etaitaponareo mba te hieny ny erifierinareo mba te hieny ny zavatra tena manahirana anareo dia efa matotritsika satria hitondra vahaolana ho anareo ho an'ny Arivomamo fa indrindra ho an'ny Madagasikara eo amiko. Taorin'ny tafatafa sy ny dinidinika tamin'ireo vahoaka teto Antaboaka nidina ifotony nitsidika ny tanàna sy ny tsenana Arivomamo andrajoelina. Nisy ihany koa ny fandraisam-pitenenana nanoloana ireo vahoaka. Manetsa be mbola ho avy mbola hiverneto hitondra ny vahaolana ary tsy maintsy manao zavatra tsika eo amin'ny stady ary eo nanaovantsika an'izany lehitsika izany ny fandriampahalemana sy ny zavatra maro samihafa ny ozinona tokony atao eto ho avy amin'ny angady sy ny arina ho avy hanampy anareo satria apivo mba ahafahako manampy anareo fantatrareo ny tokony ho atao mifankaty isika ary fanometanana raiso ny tanako satria mila mifampitatana. Taorin'ny fionany tamin'ny vahoaka Arivomamo ny azo avy hatrany ny komuna Malalalonda ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andrajoelina namaly ny antson'ireo vahoaka teny an-toerana ary ny ainy ireo olana mianjady amin'izy ireo. Antoko sy vondron'olona ary fikamanana maro samihafa no efa resy lahatra anohana ny kandida Andrajoelina. Anisan'izany tamin'ity androany ity ny antoko avana sy ny groupe Bertin Atsimndrano ary ny MMM Manandrina. Fanadiny mampiona rakotorson sy Gaetan Andreaslavo. Tsy niolakolana ny filompanorina ny antoko avana Dr Jean-Louis Robinson nanambara ny fanohanana any Andrajoelina amin'ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Ny fitsonjovana ny vahoaka ahitany tsaratsara kokoa hatrano izy no tambiny izao fanapahan-kevitry ny antoko izao. Manohana tanteraka any kandidaturany ny Andrajoelina izany. Ny tambiny efa lazaiko teo koa zany enonareo ny tambiny dia ny fiadanan'ny malagasy rehetra ao anatin'ny foto-kevitra republikanina. Ny tambiny tafo avoaka amin'ny fahantransika ary hiala amin'ity kolokolo efa tena lavitra be ity zay ataony any amin'ny mpitondra mihitsy manao kolokolo any amin'ny ministerany tokony tsy hanao kolokolo any décentralisation any manao kolokolo dia zay ny tambiny to. Nanambaratrany fa tsy mihevitra ny tena no mpivadika palitao izy ary tsy tomponantoka velively tamin'ny zava-nisy teto amin'ny firenena ny taona 2024. Ny tenako tamin'ny fotoan'ireny dia efa namorona antoko tamin'ny 2024 satria tsy fantatra zay efa ran'ilay antoko nisanay ary zay koa moa dia ohatrany hoe nanilokiliky zay ny tenako anareo tsy miady amin'ny président Marc Ravalomanana fa ohatrany ngamba tsy netiko zay ny stratégie atao na zay heviny tao fa ny fiheverako azy ohatrany somary nanary jokera ihany ny antoko sy ny meritreritra hoe mpamadika zany manary jokery zany manompy zany. Ankoatr'izay nanao fanambarana tahaka izany ihany koa ny groupe Bertin Atsimndrano manohana tsy misy fepetra ny kandida Andrajoelina. Izay groupe Bertin Atsimndrano rehefa nijery sy nandinika ary mamakafaka dia vonona anohana ny Andrajoelina. Satria izy dia olona mamaly ny etaetany vahoaka, olona efa nisedra say, olona mibanja ny hoavin'ny tanora, olona vonona mpandroso ny firenena amin'ny alalan'ny UEM. Noho izany dia resy lahatra ny groupe Bertin Atsimndrano ka manohana tsy misy fepetra ny Andrajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho avy eo. Satria ny masonay efa nahita, ny sofinay efa nandeha, isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina. Naneho ny fahavononana anohana ny filohan'ny tetezamita teo aloha ihany koa ny ao Manandrina Morony Mania. Efa tafajoro ny komity karakara ao amin'ny kominina misy 12 anan-toerana. Ny tsara ny ampahafantarana antsika fa ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahafitony volana novambra io zay ny premier tour dia efa hita moa zany fahavononana zao fa nisa kominina dia voasolo tena eto avy ao anatin'ny kominina 12 izay hoentina hanohana ny fifidianana filoham-pirenena zay
ka dia tsara ny afantarantsika an'izay hoe efa vonona tanteraka raha distrika Manandrina amin'ny fanohanana ny filoham-pirenena amin'ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana. Arak'izany, samy resy lahatra izy ireo fa vahaolana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny IEM izay atolotry Andry Rajoelina. Tontolon'ny politika izay hatrany dia tsy misy afa-tsy ny fiebebonina sy filazana ona vita be teto amin'ny firenena ny kabary. Nataon'ny filoham-pirenena nandritry ny fanambarany firotsahako fidiana tamin'ity androany ity. Fahombiazana tanteraka hono ny 5 taona ny tantanany. Fanohitra amin'izay nefa nitatitra izay navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa. Ivy Richard. Ary izany indrindra no mahatonga androany aneo aminao. Ny fahavononako hijoro hatrany ka nohy sy aro ny asa izay efa natomboka ka napahako hevitra ny rotsaka tsy nisy afa-tsy fiebebona sy filazana ho nahavita be teto amin'ny firenena. Ny kabary ny fandibiasan'ireo mpikambany ny antoko azo VM nandritra ny fanambarana rapombo ofisialy ny filatsahako fidiany ny filoham-pirenena androany. Ny votra nandritra ny lahateny fa tsy tambisaina ny zavabita ary mipaka tamin'ny fiainam-bahoaka avokoa ny tetikasa samihafa ao anatin'ny vina fisandratana. Tsy niambahamba teto ny filoha nanambara fa vita tao anatin'izay 5 taona izay avokoa ny fampandrosoana tsy hitan'ny Madagasikara tao anatin'ny 20 taona. Raha ny zava-misy anefa ankehitriny ny kakaika ny vahoaka manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana. Isany nanaitra tamin'ny fanambarany ny filohan'ny pirenena ihany koa ny filazana fa niena ny fahantrana ary tsy misy intsony ny mosary any amin'ireo firenena maro eto Madagasikara. Voatsela akory anefa ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena no namoaka tatitra fa any amin'ny larana faha-efatra farany amin'ireo firenena manana PIB ambany indrindra maneran-tany Madagasikara ary latsaky ny $2.7 isan'olona isan'andro ny fahefa-mividy. Nanambara ihany koa ny filoha fa dingana maro no vita tamin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fampanarahan-dalàna raha ny filaharana natao amin'ny Transparency International farany teo. Any amin'ny laharana fa 570 amin'ireo 970 no misy amin'ny Madagasikara amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Mahagaga sy mahatalanjona ny mpanara-baovao arak'izany ny fampisehoany ny antoko azo VM fa fombiazana tanteraka ny 5 taona ny tantanany fa ny taniana mipetraka ny hoe ataon'ny fitondrana azo VM ho tsy mahafantatra ny fahoriana ankehitriny ve ny vahoaka ka mbola izay nampahoriana ao anatin'ny 5 taona manaraka. Isan'ny efa kendren'izy ireo raha teo ny tazona ny fitantanana ny firenena hatramin'ny taona 2024. Fanotelony tamin'ny omaly no nanaovan'ny filoham-pirenena lalonana fanombohana asa. Nisy lalam-pirenena 5 izay mampitohy any Ambilo sy Vohimar. Isan'ireo lalam-pirenena nanaovan'ny filoha Rajonary Mampianina fampanantenana tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2014 fa hovitainy ao anatin'ny fotoana fohy. Raharsona Aout. Isan'ireo lalam-pirenena nampanantenain'ny filoha Rajonary Mampianina hery nandritra ny fampelezan-kevitra natao tamin'ny taona 2014 fa hovitaina ao anatin'ny fotoana fohy ny lalam-pirenena 5A mampitohy ny Ambilo sy Vohimar izay mirefy 220 kilometatra. Hatramin'izao, ny lanonana fanombohana ny asa na ny pose de la première pierre no efa natao intelo fa ny lalana dia mbola andaniana fotoana 2 andro sy 2 alina amin'ny andro maina ary mahatratratra amin'ny herinandro mahery rehefa fotoam-pahavaratra. Raha tsy ahivana, tamin'ny fandohan'ny taona 2014 ny voalohany lanonana fanombohana asa nataon'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina hery tamin'ity lalam-pirenena 5A ity. Ny faharoa dia tamin'ny volana Martsa tamin'ity taona ity. Ny fahatelo farany dia ity notontosaina omaly ity. Nambarany tamin'ity lanonana fanombohana asa fanitelony ity fa ny fitondrana sinoa ny anohana ara-bola sy hanatanteraka ny asa rehetra izay nampametra-panontaniana maro ny tsy nahitana masovon'ny Republikan'ny Sinina monina sy miasa eto amintsika tany an-toerana. Tsy nasain'ny filoham-pirenena tamin'ity lanonana fanombohana asa fanitelony ity ihany koa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta malagasy Tsay Christian. Manahy noho izany ireo mponina mampiasa mivantana iny lalam-pirenena 5A iny sy ny mpanara-baovao sao dia ho resaka sy propaganda alohan'ny fotoana ihany ty lanonana fanombohana asa fanitelony natao omaly ity fa hijanona ho fampanantenana pokaty toy ny tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2014 ihany izy ity. Tsy ampy kosa ny fandraisana andraikitry ny tanora amin'ireo fanapahan-kevin-dehibe eo amin'ny raharaha politika, ekonomika ary sosialy eto Madagasikara.
Fotoan-dehibe ahafahan'ny tanora mamadika ny tantara ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fifidianana hoy ny vovonana MG. Yves Richard. Marisarisa ny fandraisana andraikitra ny tanora malagasy amin'ireo fanapahan-kevin-dehibe eo amin'ny fitantanana ny raharaha politika, ekonomika sy ara-tsosialy eto Madagasikara. Ny fanamaivana ny trakefa sy ny fahaiza-manao ny tanora sy ny tsy fisian'ny vovonana ivondronan'ny tanora eto Madagasikara no antony raha ny fanazavana. Nambarany teo anivo ny vovonana MG androany fa fotoan-dehibe ahafahan'ny tanora malagasy mamadika ny tantara ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny 7 Novambra ho avy izao. Dia izao fotoana heverinay hoe mety hanentanana ny tanora handray andraikitra amin'ny voalohany indrindrany amin'ny fifidianana, atsapa-tena hoe misy lanjany ny safidiny tsirairay dia mba tsy ho voarebireby fotsiny izy amin'izay safidiny ataony ao fa mba tena hoe izay tsy ho tsangan'olona akory no hovidiany eo fa mba tena hoe izay heveriny hoe manana tetikasa ampandroso a Madagasikara na hoe izay tena hoe izay kandida manana vinam-piarahamonina sy programa tena maharesy lahatra no hovidian'izy ireo fa tsy hoe tsangan'olona na ho voavidin'olona na tsy mifidy tsotro izao. Isan'ny tetikasa ny vovonana MG ihany koa ny fanabeazana ny tanora sy ny olom-pirenena handray andraikitra sy hahafantatra ny zo sy ny adidiny eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fanomezana torolalana azy ireo iompana misehatra ny famoronana asa sy ny maro hafa. Tanjon'ny vovonana hatrany ny fampandraisana andraikitra ny tanora amin'ny fitantanan-draharaha samihafa eto amin'ny firenena. Ivoaka amin'ny faran'ity volana ity ny hira fanentanana ny olom-pirenena ifidy sy anara-maso ary hiaro ny safidiny izay ifandrombonany ireo mpanankato malagasy maro. Henri Florian. Afaka volana vitsivitsy iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka malagasy. Ilaina ny fanentanana ny tsirairay amita ny adidiny amin'izay fifidianana izay. Amokatra irairairaisana ireo mpanakanto andrarezina eto Madagasikara, anamafisana ny fanentanana ny olom-pirenena, andray anjara, anara-maso ihany koa ny fifidianana. Fifandrombonana artista azo lazaina hoe andrarezin'ny kanto eto Madagasikara amorona irairaisana anentanana ny olom-pirenena malagasy amin'ny andray andraikitra amin'ny fifidianana. Io hetsika io moa izany dia ao anatin'ny paikady mpanabeazana serasera ao amin'ny fifidianana. Efa fantatritsika fa betsaka ny olona mora manaraka mpanakanto, ny mpanakanto ny anisan'ny olona tonteny izany amintsika olom-pirenena ka nieritreritra izahay hoe raha zareo ny resintsika lahatra hoe tena ilaina sy manan-danja ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ny fifidianana dia ho mora kokoa antsika izany no manentana an'ireo olon-tsotra handray an'izay andraikitra izay. Adidy masina ny mifidy sy ampiarahamonina maro ankehitriny no manentana ny tsirairay aneo ny safidiny. Isan'izany ity hira ity izay manentana ny olona ifidy anara-maso sy andray anjara amin'ny fifidianana. Ompana amina antoko na kandida anankiray fa tena hoe fanentanana ny olona voalohany indrindra aloha andeha hifidy dia faharoa manarakarak'izay hisafidy na andinika tsara izay vao hifidy dia ny fahatelo hiaro ny safidy amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Tsy afaka mitentsika hoe tsy ampy ny fanentanana satria efa maro ihany izany ny hetsika natao hatramin'izay hatramin'ny fifidianana tamin'ny 2024 ireny efa nisy ihany firaisamon'olom-pirenena teo ihany koa ny tompon'andraikitra fikarakarana fifidianana nanentana ny olona izany fa ao anatin'ny fifandrombonana izany izy ity hoe samy manana ny andraikitra ny tsirairay ao amin'ny fanatanterahana fifidianana ity dia anisan'ny andraikitra ny raisy ny fiarahamon'olom-pirenena izany ny fanentanana io. Ny faran'ny volan'ity araka izany no ivoan'ny hira fanentanana mikasika ny fifidianana izay aparitaka manerana ny nosy ho fampirisiana ny olom-pirenena handray anjara amin'ny fifidianana sy ho fanaraha-maso izay fifidianana izay satria manan-danja ny safidy. Nanatanteraka atrikasa mahakasika ny ODD ny avy ao anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanimpananana asa entina ampiroboroboana ny fampianarana teknika fa eo ihany koa ny andraisan'ny mpianatra andraikitra manoloana ny fampandrosoana maharitra. Henri Florian.
Miisa 17 ireo tanjona ao anatin'ny ODD na ny objectif du développement durable. Ny 8 amin'ireo izay andraisan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa anjara. Notanterahana androany ny atrikasa izay nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fanomboan'ny asa, olovain'ny taranaka mifandimby, eo anivo ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Ity atelier natao androany ity zany dia atelier mampiditra ny fanabeazana lovain-jafy aty amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa izay rahan'ny ANED sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa manantanteraka izay vatsiny ny VVF. Ny tanjona zany satria efa sehatra iraisam-pirenena ny fanabeazana lovain-jafy amin'izao fotoana izao dia ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia tokony mba hisitraka izany ihany koa ireo ankizy izay miofana aty satria raha amin'ny resaka fanabeazana dia ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa dia mikirakira ndreny fitaovana isan-karazany sy ataoko hoe mampiasa biby kokoa mihoatra ny fanabeazana fototra. Ity atrikasa ity izay entina anaparitahana ny éducation pour le développement durable izay entina hanatsara ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa. Faritra 4 no entina nanomboana ny tetikasa dia ny faritra Nalamanga, Itasy, Menabe ary Amoron'Mania. Aorian'izay dia isandrahaka any amin'ny faritra tsirairay avy ity tetikasa ity. Atrikasa ity moa zany dia fiarahana amin'ny ministeran'ny enseignement technique sy ny fanofanana arakasa ao anatin'le fanapariahana ny hoe éducation pour le développement durable. Misy direction anankiray zany atao aminay miara-miasa amin'io manentana an'io fanofanana io satria io aparitaka amin'ny sekoly rehetra eran'ny Madagasikara. Anisan'izany aloha amin'ny fanomboana dia Analamanga no faritra iantefan'ny tetikasa dia Itasy dia Amoron'Mania ary Menabe. Ao anatin'izany zany zao zany izy manao an'le lancement zay dia andeha le curricula ho ataony ato aminay ato mba ahafahana mijery an'ilay hoe ina daholo le cible dia avy eo isy tapitra zay parapatonga amin'ny volana Desambra dia amin'ny volana Janoary makany indray hanao an'ilay fanofanana an'ireo mpampiofana eo anivon'ny sekoly. Zany dia rahana amin'ny WWF mikarakara ny tontolo iainana ary ny ANED mikarakara ny développement durable ihany koa zany éducation pour le développement durable. Ilaina araka izany ny fampivoarana ny sehatry ny fampianarana teknika. Eo ihany koa ny tokony hisitrahan'ny ankizy sahady miaingana anivon'ny sekoly, izany fampandrosoana maharitra izany ahafahana mamokatra sy olovain'ny taranaka. Tonga indray ny fotoana natokany Kolo TV ampahafantarina anao ireo dokavaritra manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika ny toy ny rahatsingen'ny Bemara, eo ihany koa ny fifandirana eo amin'ny mponina ao Fort Dauphin sy ny orinasa QMM. Rehefa avy eo ary. Ny antoko Afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia hanolotra ny kandida ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy, vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy.
Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Love chocolate. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Ary Aout fa amin'izao fotoan'izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky mazika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamby aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Ny antoko afima antoko ny fivoaran'ny malagasy dia hanolotra ny kandida ho filoham-pirenena ny asabotsy 12 aogositra ho avy izao. Antoko ny fivoaran'ny malagasy, vahoaka ihany, vahoaka hatrany. Hello. Who's that? That's Tomorrow Drew. Good God, what's happened to her? She had a nose job, Dad. Oh. I love your new hooter. It's not actually new, it's just smaller. She's single, you know. What do you have to do to get a cup of tea around here? Make it. Tea, sugar, fridge. She's completely different. I couldn't agree more. You never grew up. In his trousers. It's your house? Yeah. Do you want to buy it? No. I want something else. I didn't know they provided material too. Araky ny bande-annonce hitantsika teo iny tamaradro io izy indray nohoronan-tsara rahantsika any oalina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny kosa indray dia vehivavy mpanao gazety izay ny lohahevitra nitondraina adihevitra tamin'ny fifanan-kalozan-kevitra izay nitotosaina tetsy amin'ny AFT Andavamamba tamin'ity androany ity. Nandray anjara tamin'izany mpanao gazety ny Kolo TV. Fahasarotan'ny fanatanterahana ny asa sy ireo tombontsoa. Io no niompanany hevitra tetsy amin'ny AFT Andavamamba tao anatin'ny atelier de conversation. Izy moa zany dia fifanankarozana ny teny frantsay nitotosaina teto amin'ny Alliance Française nyresahana ny mahakasika ny hoe asa fanaovan-gazety fa indrindra ny hoe vehivavy na ny marimarina kokoa ny JRI na hoe journaliste reporter d'image zany no manao montage any amin'ny jeren'ny mpanara-baovao rehetra ny hita hoe tena nahalinan'ireo mpanatrika zany dia mahakasika n'ilay hoe anjara asan'ny mpanao gazety amin'ny fitondrana fampitana vaovao sy ny fitondrana fanatsarana ny fitantanana ny firenena mba hitsapa zany hoe te handroso kokoa hitondra fampandrosoana le tanora anatrika n'le atrikasa mba hite hijery an'izany hoe Madagasikara mandroso madio mangarara amin'ny resaka fitantanana sy isan'ny nahaliana ireo mpianatra ny asa fanaovan-gazety. Efa miamy roborobo raha teo ireo fianarana mampiditra izay lalam-piofanana izay. Ny fahitako anazy aloha tena tsara, intéressant ny asan'ny journaliste. Voalohany izy anisan'ny manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha toa ka tsisy journaliste zany mijery le côté négatif amin'ilay zavatra ataon'ilay mpitondra ohatra dia tsy mba misy manarina ny zavatra tsy mety amin'ny firenena. Dia izay mahatonga hoe resahana foana hoe
quatrième pouvoir ny mass média anisan'ny tsy mbola fantako mihitsy hatramin'izay a kaiky le journaliste be dia be ny karazana letrehitra hoe mpanao reny émission spéciale reny mpanao ny fandaharany dia niatreritiko journaliste anankiray ihany le izy kaiky sampatsapana maro be ny journaliste dia iny anisan'ny tena intéressant dia amin'izao ko le égalité des genres raha toka mpifandraisina zany ny journalisme sy ny égalité des genres tonga dia nahita zavatra nafinaritra be teotsika hoe raha toka ny vehivavy ny tena mba posena manao ny asan'ny journalisme anisan'ny tena efficace le izy tena mahafinaritra be le manao gazetiko ohatra no mahafinaritra le izy satria ohatr'izao zao miresadresaka ohatrany sady miala voly ihany sady nefako ohatrany sady mianatra ihany koa mely satria minao fa mety misy zavatra mbola voafantatra ho azy koa fa tsy isan-kerinandro no isian'ny fifanankalozan-kevitra tahaka izao eto amin'ny Alliance Française d'Antananarivo, fifanankalozan-kevitra izay atao amin'ny teny frantsay. Lafy mavao hafa kosa indray dia araky ny fanambarany ben'ny tanàna ny Bekopaka tamin'ny mpanao gazety tamin'ny sabotsy fa 1 volana aogositra lasa teo manoloana ny olana eo amin'ny commune Bekopaka izay tantanany toerana misy ny tsinginy Bemara dia nanatanteraka fitokonana sy fanankanan-dalana ireo ben'ny tanàna vitsivitsy ao amin'ny distrikany Antsalova niaraka tamin'ireo mponina tamin'ity androany ity fanampanazavana. Nanavany ameny be foto-dafitrasa amin'ny commune telo ato Antsalova. Sika miara mitsara, sika miara mahita, aiza io. Zay mahatonga manao antsavo, na misy mandrangaranga zao samporona miara, za tsy matahotra. Tsy matahotra aho. Apetako amitsika hoe ho antaranaka mandimby zao tolona ataoko zao. Tongava eritseritsy, maro ny magnatsatso io miara magnakorota. Tsy tonga amizao tsika. Efa nanao apely aho, hoe amile 17, hisy hetsika ataoko ao. Raha olo ny tsinjo le vahoaka ny MNP dia talohany nandroany izy, efa namaha olana na fifampiresahana aza tsy misy akory. Mbola demantino ataony zareo amin'ny tele ao. Mbola demantino atao zareo tele fa mbola hoe nanao zahay. Ka aoko zavatsara le resaky. Tsy sanatsiany vava hoe tsika hoe maty fanohitsy amty eto. Fa ampionareo zara tenareo vavaly izy. Misy barazy efatsy napetrako. So de metretro eto ihany misy an'io. Nametrahana agnakina zao. Nametrahana amin'ny tanako ay. Nametrahana koa nivonivo agny. Misy olo ao. Zao mengavy atsika tsy hitsy forcing eo. Mba tsy isian'le olana. Mengavy atsika fa eto no mahanany olana. Antsoavo ataoko zao. Raha misy mahavovany olana eo afaka mivoritsika dia afaka mamany le olana. Azo atao zany tout de suite. Mahakasika izay fitakiany vahoaka izay hatrany dia takiny ireo vahoaka any Fort Dauphin nandovany orinasa QMM ny vidin'ny tanin'izy ireo izay tsy mbola voaloha hatramin'izao. Eo ihany koa ny tokony hanajany ity orinasa ity ny fahazahoan'ny vahoaka rano sotro madio. Fanadina Henri Florio. Seha-piarina jono, fiompiana omby, fambolena isan-karazany eo amin'ireo komunina telo ao Taolagnaro. Taolagnaro ao Tapitanana, Ampasinapona, Mandromondromotra, no voantohitohina vokatry ny ataon'ny orinasa QMM. Tsy nisy voaja ny fanekena tamin'ireo tompony tany izay ampiasainy ity orinasa ity raha nambaran'ireo solotenan'izy ireo androany. Nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety, teny Ampasany Malo. Tsy mbola voaloha ihany koa ny vidy tanin'ireo mponina izay lasany ity orinasa ity. Voasoratra mazava tsara any amin'ny cahier des charges fa QMM raha haka ny tany ny vahoaka dia vidiny na omeny ny vahoaka ny fa tany mazava tsara. Milaza aminareo zahay amin'izao vaninandro tenenay izao fa ny vahoaka amin'ny commune voana telo efatra any any sy mbola azo ny vola zay nampanantenana tokony menana azy. Anamafy ny fitakiana zay nisy hatram'izay hoe omeo any vahoaka ny faradofay ny anjarany. Nampanantenana koa tamin'izay fa hoe rehefa zay QMM dia hitondra ziro aminareo. Marina tokoa zay misy ziro antsitrasin'ny délestage faradofay fa ny sarany ziro kosa
lafo dia lafo par rapport amin'ny saranjiro ery Madagasikara. Nampanantena koa KMM fa rehefa hotrandrahanay io dia amenay développement asianay zao nareo asianay zay nareo. Zavatra ny tenen'ny KMM zay ny misangana sisy 1% ngara isy. Voahitsakitsaka vokatra izany ny zon'olombelona sy ny lalàna mifehy ny fitrandrahana. Misedra olana eo amin'ny fisitrahana rano fisotro madio ihany koa ireo mponina any an-toerana vokatra izay fitrandrahana izay. Mangataka anareo ministeran'ny fahasalamana mba hijery kaiky ny fahasalaman'ny vahoaka amin'le fisotroana rano maloto amin'izao fotoana izao. Fa tena zava-doza aminay eo ny fidiran'ny ranonareo mivarina aty amin'ny rano sotroana ity. Ny zavatra misy anefany gn'andry zareo KMM voaro sara ny rano fa zahay ampisotroana rano maloto. Miantso ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra mahefa araka izany ireo mponina any an-toerana manoloana ireo olana ireo. Takin'izy ireo ny andoavan'ny orinasa KMM ny viditan'izy ireo izay mbola tsy voaloha hatreto. Angatan'izy ireo ihany koa nijereny tompona andraikitra ny olana manoloana ny fisitrahan'ny mponina rano fisotro madio tahaka ny mpiasa ny orinasa KMM. Ny momba ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no entina aminao ny ity fanadidina manaraka ity. Arahona tsy prizay izay entiny miantarandriana. Nivoaka androany ny laharana faharoa amby dimapolo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ireo lohatenim-baovao misongadina ny filantsan-kovidina any filohan'ny tetezam-hita teo aloha Andry Rajoelina sy Pasteur Mayol. Attrait de la masse, Andry Rajoelina et Pasteur Mayol en pole position, izay hita amin'ny pejy fahaefatra sy fahadimy. À la veille de la présidentielle, le parti HVM s'effrite, izay no amin'ny pejy faharoa sy fahatelo. Détournement de fonds du régime, une juridiction internationale à l'armée, ao amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo. Kickboxing, le parcours réussi de Fazaral kosa no amin'ny pejy fahavalo sy fahasivy. Ny mikasika ny fandarana alaliny miarana amin'ny Michel Aranajon indray no hitanao amin'ny pejy fahavolo. Azo $70 tapitrisa i Madagasikara entina miaro ny ala. Fandarana rainao eto amin'ny Kolo TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Asa miavaka iray indray no entina aminao amin'ny ity alina ity. Asa fanamboarana vitrine izany. Asa iray izay mahavelona ary mampidi-bola efa antaonany maro izao. Ivresara. Taona mahery zao no nivelona tamin'ny fanamboarana vitrine ny fianakaviana raha fanomezan-tsoa. Asa iray mahavelona ary mampidi-bola betsaka ny fanamboarana vitrine raha ny fanazavana. Ankoatra ireo mpivarotra madinika sy salantsala eto an-drenivohitra. Isan'ny manjifa betsaka ny vitrine amidiny eto ireo mpivarotra avy any amin'ny faritra. Raha ny fanazavana hatrany, mahalafo vitrine $20 isan-kerinandro eo ny tenany, izay amidiny manomboka amin'ny $2 hatramin'ny $4. Ny kely hoe azo ivarotana eny an-tsena izany 50 carré $2 ny tena vidiny, dia ny misondrasondra ohatr'izay $3, $4 fa ny aliny tena lafo. Efa misy client-nay avy any amin'ny sisiny maka maro eto isan-kerinandro izy maketo. Arakaraka zao izy tonga eto dia rehefa fahavaratra be iny tsisy tomobila dia izay mba lafolafo kelynay andavanandro. Rehefa tena mahalafo aloha izay dia tena tonga dia misy hoe olona ray eto maka 30 ao anatin'ny herinandro izany izay indraindray mamoaka 20 indraindray nefa rehefa tena tsisy ny tsena dia 3 isanandro 2 isanandro ny lafinay. Ny azo sy ny fitaratra no akora fototra ampiasainy eto. Mahavita vitrine enina eo no olona iray isanandro. Rehefa ampy ny akora sy ny fitaovana samihafa, saingy isan'olana sedrain'izy ireo ankehitriny, ny fiakarany vidikaso sy ny fitaratra. Ny akatra visasaka raha mitata amin'ny taon-dasy izany raha ny fanazavana. Ny olana izany amin'ity izao amin'izao fotoana ny fiakarany vidikaso sy ny vidim-pitaratra. Izay izao ny tena olana amin'izao. Raha ohatra zao fitaratra nalainay 2 hetsy lasa alainay 4 hetsy, dia miala sy telo izany hoe sonitra visasaka mihitsy ilay izy izay tato ato. Tsy misy asa ratsy hoy raha fanomezan-tsoa. Ny fahaizana manaja sy manatsara ny asa atao no fanalahidiny fahombiazana. Isan'ny teny filamatra napetrany hatrany ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa izay mampiavaka azy amin'ireo mpanao vitrine sasany toa azy.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia namoaka filaharana ireo ekipa-pirenena ny FIFA omaly. Laharana voalohany no misy ny France, raha toa kosa fa laharana faharoa no misy ny Belgique. Ny hempotra laharana iray kosa ny ekipa-pirenena malagasy ka lasa laharana fa 7-1. Fanadina Henri Florian. Namoaka ny filaharan'ireo ekipa-pirenena mpikambana eo amin'ny federasiona iraisam-pirenena ny baolina kitra ny FIFA omaly. Mitana ny laharana voalohany ny la Frantsa, izay nandrombaka ny mondial farany teo. Izao indray la Frantsa vao teo amin'ny laharana voalohany taorian'ny taona 2020. La Frantsa izay manana isa 427 arahin'ny Belzika amin'ny isa 327 ary fahatelo i Brezil nahazo isa 756. Fa efatra kosa ry zareo Kroasia tompon-dakalefitra eran-tany. Tsy tafiditra ao anatin'ny top 10 mondial ny Manchafta Allemagne, izay nitsingidina ny amin'ny laharana 520, izay tsy manana isa afa-tsy 2,7. Eo amin'ny laharana 2,20 kosa i Argentine. Raha ireo ekipa afrikanina indray kosa mbola eo amin'ny laharana voalohany ny Tunisiana sy Senegal, izay samy laharana 420. I Senegal izay fanandrina amin'ny Barea de Madagascar, fifanitsanana iadinan'ny CAN 2020. Any amin'ny laharana 520 kosa ny faraon'ny Egypte, ny emotra ny Barea de Madagascar, raha teo amin'ny laharana 400 izy teo aloha, izay lasa eo amin'ny laharana 700 amin'izao. Mbola mitana ny rambony kosa i Somalia sy Togo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray. 470 no maty maherin'ny 5 alina sy iray hetsy sy ny tsy manan-kelo fa navokatry ny toradrano tao Andy. Filazana loza miloko mena avokoa moa ny distrika rehetra any an-toerana amin'izao fotoana izao. Fanadina. Miakatra ny isan'ny namoy hainy vokatry ny todradrano any Inde ao Kerala, raha ny antotany isa farany 470 no maty ary maherin'ny 5 alina sy iray hetsy no tsy manan-kelofana any an-toerana ankehitriny. Mitoy ihany koa ankila ny fikarohana ataon'ny mpamonjy voina sy ny mpitandro ny filaminana. Androany nidina nijery ireo traboina ny Praiministra, firotsahan'ny orana tsy niato atao anatin'ny 5 andro no niteraka ny todradrano. Ahina trany anefa ny mbola ilatsahan'ny orana atao anatin'ny ora maro raha ny nambarany sampana mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana. Ity no tondradrano nahery indrindra nahazo any Kerala, goavana ny fahasimbana vokatrio, toa ny foto-drafitr'asa samihafa isan'izany ny lalana izay nisy hatramin'ny 1 alina kilometatra ny fahasimbana. Maro ihany koa ny mponina nafindra ny ala ny trano fonenany. Ty izay mamanana ny vaovao tamin'ity alina ity. Soranao safidy ny Kolo TV nampafantatra anao ny fampalalahana ny vaovao ezany. Soa fa tsara daholo tompoko.